ny tena kristianina dia tia an'Andriamanitra. Vavaka fantatry ny maro indrindra ireo anatin'ny fivavahana jodaisma ny hoe kotiavany Jehovah-Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny sainao rehetra ary ny herinao rehetra. Izany didy voalohany takian'Andriamanitra amin'ny olona rehetra. Amin'izao vaninandro sarotra iainantsika izao dia tsy vitsy ny mahatsapa fa ilaina ny mivavaka dia manomboka mivavaka avokoa ny maro. Marina izany, mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana raha teo Andriamanitra araka ny voalazany. Ary efa nampanantena ihany koa fa raha miantso azy sika dia amaly izy. Maro arak'izany no mitady an'Andriamanitra mba hivahan'ny olana, zanaka maditra, vady mamono, aretina tsy sitrapanafody, fahasahiranana ara-bola, fitadiavana zanaka, fitadiavana vady. Zao anefa voasoratra hoe raha amin'izao fiainana izao ihany ao anatenantsika ny Kristy dia mahantra indrindra noho ny olona rehetra isika. Fantaro fa ny fitiavana no ampaharitra anao amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra fa tsy ny fitahiana sy ny fahasoavana akory. Ny hoe tia an'Andriamanitra amin'ny fo sy ny saina sy ny rehetra dia mametraka azy ho voalohany eo amin'ny fiainanao. Eo amin'ny lafin'ny fiainanao rehetra, tiana mihoatra noho ny vady aman-janaka, tiana mihoatra noho ny tena ary indrindra tiana mihoatra noho ny arena sy ny fananana omeny ihany koa. Izay tiray na reny mihoatra noho ny fitiavana dia tsy mendrika ho ahy, ary izay tia ny zanany lahy na ny zanany vavy mihoatra noho ny fitiavana dia tsy mendrika ho ahy. Hoy Jesosy. Tsy ny hoe manantona mpanandro na mpanao fanafody fotsiny ihany akory ny atao hoe manompo sampy, fa ireo izay tsy manome ny tena toeran'Andriamanitra voalohany eo amin'ny fiainany, fa omeny ny voninahitra na ny asa na ny vola izany. Ny fitiavana azy dia tsy voafetra ny adiny 3 monja rehefa lahady, na famerenan-kira rehefa sabotsy hariva, na ihany koa fanaovana karazam-panompona etsy-seroa, tsy misy maharatsy an'izany, fa ny fo dia mila mitempo azy 4 ora amin'ny 4 ora, 7 andro amin'ny 7 andro. Izany hoe ny fiarahana amin'Andriamanitra dia tena fiainana mihitsy. Misaina ny momba an'Andriamanitra mandrakariva ary maniry no eo amin'ny fanatrehany lalandava. Hoy ny voasoratra hoe nataon'ny Korahita tahaka ny diera mianana maniry ny rano anony no andriny fanahiko anao Andriamanitra, mangetaeta an'Andriamanitra ny fanahiko dia Andriamanitra velona raha oviana no tonga aho ka iseho anatrehan'Andriamanitra. Izany hoe tsy hira fotsiny fa tena fiainana. Mila tian'Andriamanitra ny tena kristiana ary izany fitiavana izany no atonga azy ahajoro tsara, satria ny vola mety ho lany, ny olona mety andao, ny olana ihany koa mety hiva, ka rehefa milamina avy eo dia tsy mitohitsony ny fiarahana amin'Andriamanitra. Hoy Jesosy hoe izay manana ny didiko ka mitandrina izany dia izy no tia, ary izy nampitahan'ny olona izay mitandrina ny didiny ho tahaka ny lehilahy iray izay malorona ny tranony eo ambony vatolampy. Izany no ilazana fa tsy voahozongozona mihitsy ny olona iray rehefa tena tia an'Andriamanitra. Mipetraka amintsika kristiana tsirairay ny fanontaniana hoe tena tia an'Andriamanitra tokoa ve maro ny mandeha mamonjy fotoam-bavaka, manao adidy, manao tafika masina, fa mety ho fahazarana ihany izany, any ka raha sendra olana na misy mahadiso fanantenana ny mpiara-mivavaka dia tsy tehanao intsony. Ny fanahy masina no mampidina ny fitiavan'Andriamanitra ao anatintsika, ary raha mangataka amin'ny fotsotra isika dia omeny sady arotsany ao am-pony fitiavana azy. Raha tena tia azy ianao dia tsy terena maka baiboly, fa satria io ny taratasy fitiavana napetrana anao. Mahita tsirony ihany koa ianao rehefa mifandray aminy amin'ny alalan'ny vavaka, fa tsy lasa tsenjery fotsiny izany. Rehefa tia olona ny olona iray dia manao izay mahafa-po azy, maika moa rehefa tia an'Andriamanitra, sarotra aminao ny anota andika ny didiny, satria fantatrao fa handratra ny fon'Andriamanitra izany. Eny an-dalana eny dia tsy maintsy misy ny ady sarotra fitsapana, ny fizahanttoetra maro samihafa, fa ny fitiavana no mahatonga anao hifikitra. Diso fantatry ny kristiana ilay teny hoe fanjatra rehetra dia miara-miasa mahasoa izay tia an'Andriamanitra, tadidio fa ho an'izay tena tia an'Andriamanitra ihany no tanteraka io, fa tsy ho an'izay mahay tsenjery azy akory.